Ufanomanana ny tampilalaovana enina amby folo sy roa arivo tahaka ny fanaon'ireo ekipa vaventy eto Madagasikara dia nanao lalao ara-pirahalahiana tany Ampefy ny ekipan'ny Jet Mada eto Antananarivo ny alakamisy teo, tsara moa manamarika fa andeha hifindra any amin'izany ligy Itasy zany ity ekipan'ny lalao tao amin'ny sokajy Ligue 2 teto Analamanga ity. Nahazo lesona avy amin'ny Jet Mada manao akanjo maitso amin'ny sary ny FC TIM Ampary avy any amin'iny faritra Ampefy izay manao akanjo mena eto amin'ny sary ihany. Ekipa division voalohany avy amin'ny ligy Itasy ireto nitsapan'ny Jet Mada ny avy tefinitany ireto ny alakamisy tolakandro teo. Na dia andro alakamisy ary dia nahavory olona maro teto amin'ny kianjana Ampary ity fiaonan'ny rotota ity. Nozaraina ekipa roa ny Jet Mada ka ireo mpilalao tompo-toerana izay manao akanjo maitso amin'ny sary no niatrika lalao ara-pirahalahiana voalohany izay arahantsika eto amin'ny sary ny fandona tamin'ny FC TIM Ampary. Resin'ny Jet Mada tamin'ny isa 3-0 teto ny tompo-tanàna. Teo amin'ny fidirana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 2-0 ny Jet Mada. Nampiseho ny fahaiza-manao ny mpilalao ny Jet Mada namezivezin'ny baolina, ny rafitra tsara ihany koa ny fiarovan-tena. Araka ny fanazavan'ny metra hery mpanazatra ny Jet Mada dia ny fanamafisana ny fahaiza-miaraka sy ny fiatrehana lalao ara-pirahalahiana maromaro no tanjona ho azy ireo mialohan'ny taom-pilalaovana. Izy moa zany tena ezahana mihitsy zany no anao matetika azy zao satria ilaina ilay traikefa zany amin'ny lalao amin'le ekipa hafa mihitsy zany le système filalao le mpilalao le ekipa ty amin'le misy contact mafimafy sy ny engagement physique. Ahoana ny fahitanao an'le lalao le teo amin'le fidirana voalohany zay? Zay moa zany mbola miezaka mitady an'le ekipa sy ny tena vao manomboka mihitsy. Fahitana zany aloha fa misy lafy tsara zany, fa misy kely voaka zany le zavatra nianarana fa mbola betabe zany zavatra amboarina, mbola betabe zavatra tsy ampy. Inona zao no tena hoe appliquenareo zany zao tamin'ity lalao match amical? Ny zavatra tena appliquenay moa zany zao, ny zavatra tena travaillenay zao dia ny resaka fitazona bola, circulation, conservation de balle zany. Dia zay zany no tena hoe appliquenay zao aloha. Dia amin'ny lafiny anankiray zany efa misy voaka kely zany fa mbola tsy ampy. Tena ilaina ny fivoahana matetika toy izao hoy Tsito loha laharan'ny Jet Mada. Hatreto aloha première mi-temps vitanay zao dia fahitako anazy zareo tsy dia tena hoe technicien fa mananaina, manavovokaina izy par rapport anay dia nefa koa teknika anananay dia zay mahasamihafa azy, zay manitako. Ho anareo zany zao inona ny tena hoe lalao apetraka zany amin'ity torimaty ny mpanazatra indrindra? Tsy fanariana bola dia vezana manao construction milieu de terrain zany anay no tena voateny teo hoe manao construction ampovoany dia mamoaka sisiny dia mamono bola. Tafiditra indrindra amin'ny lalao fanomanantena mialohan'ny etrehana ny taom-pilalaovana 7-4 izao fandratona lalao ataon'ny Jet Mada tany Ampefy izao.